raha tsy misy ny fiovana inona fa isy volavolan-dalàna avy amin'ny antoko navondrona politika mikasika manokana ny amerenany ny fandriampahalemana manerina ny nosy ao Tsimbazaza Rahampitso. Io no amerena aloha amin'ity herinandro ity araka ny nambarany ny filohan'ny antenimieram-pirenena izay hodiniany eo anivony ny solombavambahoaka Rahampitso. Tolona 13 Mey 2007 inona tadidin'ireo mpanakanto momba izany daty manan-tantara izany. Saika mbola malaza hatramin'izao ankehitriny ny hira noforon'izy ireo noho izany fony fitiavan-tanindrazana marina raha ny fanazavana azo. Tsy nisy hetsika fahatserovana ny avaka ny tanterahina androany. Inona no fetrakan'ny fitrandrana solika amin'ny fiainam-bahoaka eto Madagasikara? Betsaka kokoa no nitahiry ananan'ny Koety ny solika mavesatra ao Tsimiroro. Mampianatra any amin'ny 100 ny fandaninan'ny famokarana herinaratra amin'ny fampiasana ity solika ity. Anomboka amin'ity taona ity ny fivarotana eto amin'ny tsena anatiny ireo solika mavesatra avy ao Tsimiroro. Fitaovana roa lehibe avo lenta, tensiomètre norme CE, FC sy thermomètre médical no noentin'ny Jika Group avy amin'ny foary lehibe indrindra emaneran-tany noho ny fiara-miasa amin'ny Andom sy Caliber. Kilalao milingilingy mitondra vera 330 amin'ny saoka sy mitazona vera 1.8 amin'ny tanana no zava-bita roa samihafa entina aminao androany. Samy voarakitra ao anatin'ny boky Guinness 4.4 izy ireo. Ny andindininy avy hatrany. Senia Saada, groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance. Sous l'égide de la Fédération des sports Auto-Malagas, le club FMMSAM vous présente la 8e édition du Rallye Total, comptant pour la première manche du championnat de Madagascar des rallyes saison 2014, le 16, 17 et 18 mai. Cette première compétition de l'année, avec son coefficient de 1,6, va vous emmener dans une aventure hors du commun, avec en prime une épreuve spéciale long de 54 km du côté d'Arivunmam. Et surtout la présence d'un village rallye, une grande première dans le domaine du sport auto-malagas. Sponsor officiel Total Madagascar. Transport officiel Ford. Média officiel Cool TV FM. Satria namboarina manokana ty kabone dalina sany platy ty hanamora ny fandehanan'ny loto ho any tosy sy ny manodidina be masoandro ankady manga fiombonana andranona ohatra ambodrapeto sy ny sisa efa tonga eto aminareo ny kabone madio manatona anyreto toeram-pivarotana ireto kabone madio misy karazany hafa maro isafidianana. Zayahay. Et les enfants, dans quelques jours, on va célébrer la fête des mères. Quel cadeau tu vas offrir à ta maman? Un brushing. Et toi, Fabio? Une fleur et un rice cooker. Nous allons acheter un fer à lisser pour maman. Et où trouve-t-on tous ces cadeaux? Chez Paul et Maîtresse. Paolaï, toujours meilleur. Société de production cherche des acteurs et des actrices de 16 à 50 ans en vue de produire une série télévisée. Envoyez vos CV avec photos 4x4 et photos sur pied à l'adresse email info@cool.mg ou à déposer directement au siège de Cool TV, route Dic, Aix-Somagel. Date du casting, samedi 24 mai 2014. Ampifelena trano iarabanantsika rehetra ny tokantrano any mpanaraka ny fampahalam-baovao eto amin'ny Cool TV asaina renao anarak'izany hatramin'ny farany.
Ho fanatsarana ny fifandraisantsika sy ny fampahalalam-baovao sy hanomezana fahafapoantsika mpijery sy mpakafy ny Cool TV FM manomboka rapitso amin'ny 7 sasany minitra no anarahanao ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy ary amin'ny 8 sasany kosa no fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Mijanona ao amin'ny 2 ora kosa ny vaovao mivantana arahantsika amin'ny atoandro na amin'ny onjam-peo na amin'ny fahitalavitra ary amin'ny 8 ora alina ihany ny amin'ny onjam-peo. Famikasikan'ireo vaovao misongadina eo amin'ny lafiny politika kosa indray ora 3 no nandiniany bromaritra ny lahadinika na ny ordre du jour aroso ny fivoriana tria ny rehetra rapitso samy mitondra izay noheveriny ho amehana ireo mpikambana misa 12 ao amin'ny bromaritra ny sinina maritra fa ny fihavanam-pirenena no amehana tao ny resaka fanitsiana ny ordonnance 420 bara aotra ray izay makasika ny filazam-pananana sy ny tombotsoa ny solombavam-bahoaka tao kosa ny resaka mikasika ny fandriampahalemana aravetrana ny fandiadiana nataony André Arsan. Ny resaka fandriampahalemana ny faritra atsimo sy manerana ny nosy no lahadinika farany tanampak'ireo bromaritra atolotra ny rehetra rampitso. Io no amehana aloha amin'ny herinandro ity araka ny nambaran'ny filohan'ny teny miram-pirenena fa amin'ny herinandro ambony no ametrahana ny vondrana parlementaire mazava Tsimbazaza ary amin'ny herinandro ambony manaraka io vao mifampiantsoana ny gouvernement kasika le politika ankapobeny ny fanjakana. Ny zavatra hivoriana rapitso le nisy zavatra tena mahamaika zao mikasika le resaka hoe tsy fisian'ny fandriampahalemana misy moa ny ka manokana zany ho an'ny tapany atsimo anefa jerena ihany koa ny zay rehetra mahakasika an'izany amin'ny faritra manerana ny Madagasikara. Rehefa mipetraka tsara zany ny commission permanente sy ny groupe parlementaire dia miroso amin'izay ny fahatongavan'ny ministra tsirairay. Mbola miandry mifanehoan-kevitry ny fitsarana avy momana lampanirana kosa ny famindram-pahefana amin'ny filohan'ny teny mirateo aloha Christine Razanamasoa sy ny filoha vaovao Rakoto Mamonjy Jean-Max. Ramatoa Razanamasoa Christine izy moa nilaza fa rehefa mivoaka izy nididy avy any amin'ny HCC io izy manao famindram-pahefana ka miandriandry kely an'izay. Ambetian'ireo solombavam-bahoaka tokoa nandritra ity fivoriana ara-potoana voalohany ity ny resaka tsy fandriampahalemana na an-tanàn-dehibe na ambanivohitra manerana ny nosy. Fitaranana tamin'ny fitondranam-panatanteraka no nataon'ireo solombavam-bahoaka aloha hatreto. Rapitso tsy maintsy dinihana mba zagna zay tena mahavavy ary tokony hiazakazagna amin'izany mba fanamampandeha ty fifenena ity. Ny député dia natao hisambotra dahalo satria zay tsy manana basy tsy misy inona ka afaka hitamono an'izany fa efa mitaraina kosa zahay amin'ny tompona andraikitra isam-panjakana. Inoana izany fa tsy volavolan-dalàna avy amin'ny antoko na vondrana politika mikasika manokana ny amerenana amin'ny fandriampahalemana manerana ny nosy ao Tsimbazaza rampitso hodininy rehetra amin'ny mampanao lalàna ity androm-panjakana ity. Rombe efapolo taona androany ny zavantranga ny taona 20 sy 710. Rombe efapolo taona ty aoriana vao avy nivoaka ny tetezamita i Madagasikara. Ny taona 20 izay nipoira ny fitokonana goavambe voalohany ny tranga teto andrenivohitra no ny raram-pirenena ary niara ny etsy-bahoaka maro aveo ankehitriny afaka miteny ve isika malagasy fa feno ny fepetra ahafahana miantoka ny tsy fiherimerena ny krizy itsony. Aravetrany ary ny fanampanazavana. Republika vaovao, fanjakana vaovao, filoham-pirenena vaovao, prime ministre vaovao, mpikambana amin'ny anteny miram-pirenena vaovao. Raha ireo famaritana ireo dia maro ny zava-baovao eto amin'ny tany sy ny firenena. Afaka miteny kosa ve anefa isika hoe mpanao politika vaovao na politika ankapobeny fanjakana vaovao, fanontaniana apetrak'ireo efa nahare sy ny aina fanantenana vaovao, fampanantenana vaovao, fa indrindra ihany koa fahadisom-panantenana vaovao izany. Feno ve mifepetra ankehitriny sy verenan'ny grevy miafara amin'ny fianjeran'ny fanjakana tahaka izay inefatra ny fandimby teto hatramin'ny 13 Mey 2017. Miankina amin'ny politika mpanjakana hitondrana ny fiainam-bahoaka io. Vavahady roa lehibe no andrasana amin'ny fanjakana noho izany. Eo ny lavitrezaka fa indrindra ny foiezaka. Maika sy dodina amin'ny ezaka miantraika avetrany amin'ny fiainan'ny andavanandro ny vahoaka. Isan'ny nandrasan'ny vahoaka malagasy amin'ny politika mpanjakana nentina Tsimbazaza farany teo ny fiatrehana ireo olana menjady amin'ny ankehitriny. Tsy nidirana lalina nefa ireo. Manoloana ny solombavam-bahoaka nandritra ny fanehoanan'ilay politika mpanjakana ankapobeny ny 7 Mey farany teo. Saika zara raha noresahana ireo teboka goavana toy ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana ohatra. Tsy nazava tamin'ny mpiainy ny vahaolana maharitra atomboka maika. Re izao fa amerina ny tetikady nataon'ny fitondrana tetezamita farany teo anao opération tandroka faharoa ny fitondrana nanomboka tamin'ny herinandro ity. Fa novaina opération coup d'arrêt ny anarany.
miaramila ronjato nefa nalefa tany atsimo ampandry tany velombolo ny mponina nara izany saingy ketreka indray rehefa nahafantatra fa 3 volana ihany no andefasana andreo miaramila sy sandary ireo ary tsy ametraka fandrimpahalemana maharitra no ataon'izy ireo fa ampandry tany manoloana ny asandahalo tsy refiry ihany koa tao anatin'ny nambara fa politika kapobe ny fanjakana iny ny fomba anomezan-danja ny fanondranana entana makany ivelany na dia mpandraraha malagasy maro aza no niandry fatratra ny politika amerenana indray ny asindreo voly fanondrana nampalazany Madagasikara hatramin'izay toy ny jorofo sy ny lavanilina. Isan'ny niandry fatratra ihany koa ireo malagasy mpanao asa tanana sy ireo vondrona mpandraraha vonona anara-dalàna momba ny fitrandrahana Bois de Rose sy ny sisa. Momba ny fepetra izay horaisin'ny fitondrana rajonary mampianina hitsinjovana azy ireny saingy niandry vasoka. Nisafidiny mbola angina aloha ny fanjakana ankehitriny momba ny hoe inona ny tena anaovana andreo Bois de Rose eto amintsika. Na ireo efa tapaka sy efa eo am-pelantanan'ny fanjakana na ireo mbola ny anaty ala. Eo amin'ny famoronana asa indray, isan'ny voalaza ny famoronana asa 10 hetsy hatramin'ny faran'ny taona 2012. Tsy nisy fanazavana kosa ny hoe ahoana ny fomba anaovana izany. Na dia fanana tena aza ireo manampahaizana sy teknisianina malagasy isan-karazany fa isan'ny tsy maintsy omendanja izy ireo amin'ny fanatanterahana ny politika kapoben'ny fanjakana. Saika voasafosafo fotsiny ao anatin'ilay PGE ary tsy voarakitra tamin'ny kabarin'ny Prime Ministre na nylorana ny politika mpanjakana kory anefa ireo teboka lehibe maika ho an'ny vahoaka ireo. Eny no valiny. Andrasan'ny maro amin'ny fanontaniana hoe feniveny fepetra isorohana ny ferimberenan'ny krizy. 20 taona ty aorianan'ny krizy goavana voalohany nampikorotana ny Madagasikara. Azo antoka ihany koa fa tanjony mpitondra ankehitriny ny ampirindra ny tany sy ny firenena manomboka eto noho izany andrasana hiverina eny amin'ny anteny meram-pirenena hitondra fanazavana lalindalina kokoa momba ny tena politika kapoben'ny fanjakana araka ny amehina manahirana ny vahoaka ankehitriny ny Prime Ministre Coly Roger. Fa manahoana kosa raha ny fahatsiarovany mpanakanto an'izany hoe 13 Mey 2020 izany fampitana ny tantara amin'ny taranaka faramandimby no antom-pisian'ny hira miresaka ny tranga iray misongadina amin'ny firenena ary isan'izany ny zavan-tranga tamin'ny 2020 fampatsiahivana mba tsy ho adino sanatria na avalon'ny tantara fotsiny ireny tantara ireny. Manao fanadihadiana mikasika an'izay ary inandriana Ra Johnson. Tsy nisy ny tarika maleo raha tsy nisy ny raharaha 13 Mey 2020 sy 709 misy ivandraisany amin'ny fiforoanan'ny tarika izany. Iray hevitra tamin'ireo nanao rodibe nidina teny Analakely ny tarika. Tsy nanaiky ny famafana ny kolotsaina tao an-tsain'ny malagasy. Rava umaraina dia lasa ny fisainana. Ohatrany mahery be tao anatinay le hoe misy nge Madagasikara misy Madagasikara eto ary ny fianakaviana ny olombelona ny inona eto Madagasikara tsika dia maninona kay tsika tsy mahalala ny Madagasikara. Ianao ihany re no tena ny sopatra. Aditsaina hira noforonon'izy ireo avy tamin'ny zavan-tranga tamin'ny 2070 sy 709. Tsy mitovy mihitsy ho andama ny tolona tamin'ny 2070 sy ny tolona taty aoriana. Fametrahana ny maha-izy azy ny malagasy no antony tolona tamin'izany. Adiny mpanao politika kosa no nitarian'izy ireo ny vahoaka nidina andalambe ho an'ny taona 2020, ny taona 2020, ny taona 2020 raha ny fanazavana tamin'ny hatrany. Folo taona taty aoriana miverina hatrany ny fampatsiahivana ny tantara ho an'ny tarika maleo. Tadidoko ry zalahy tamin'ny 2070 sika vaona novokaniavaka. Mpianatra ankise nisy firaisakine tao isika noho ny posaka. Tsaroko tsara zany andro zany, tsaroko tsara tsika tamin'izany. Zaho zany dia manambara fa nisy vokany ny 2070. Ny vokany fahombiazana hita zany dia izao. Voaporofo zany fa ninninona olana ara-toekarena sy ara-politika ny anjady teto Madagasikara dia ny kolotsaina no mbola nanome no tsy nahamenatra ny Madagasikara tany velany tamin'ny alalan'ny zavatra natao mpanakanto. Noho izany satria ny tolona tamin'ny 72 dia tolona fa hoe miainga amin'ny maha-izy kolotsaina ny fanovana amin'ny hoe aizany kolotsainy maha-izy atsika dia amiko zany fahombiazana satria be dia be ny mpanakanto
zay amin'ny alalan'ny kolotsaina vokatry ny tany avy any aminy no hitetezana izao tontolo zao faombiazana zany. Mbola tsy hita taratra amin'ny fiainana ankehitriny ny tolona natao tamin'ny 13 Mey 2017 ho an'ny bebe ao amin'ny tarika lolo sy ny tariny tsy nanovana inona na inona izany. Antony tsy afoizan'ny olona ny hira mirakitra ny tantara tahaka ireny satria mbola mahakasika ny andavanandrony. Tsy vitsivitsaranga le fiainana mafy le tsaiko le ohatra zao hoe le fitaranan'ny olona foana zany hoe le vazaha manjakazaka ohatra zany mbola iainana angely izy zay zany tsy miova zany le izy. Marina fa ny raharaha 2017 ny tolona nanonganam-panjakana voalohany teto Madagasikara, tolona izay niady tamin'ny fahafahana miaina sy ny mametraka amin'ny toerany ny maha izy azy ny malagasy sy ny kolotsainy. Ankehitriny efa ny seza no itokonana. Na dia efa irairay ny mpanakanto sasatsasany amin'izao fotoana izao azy izay ady seza izay, saika mijanona ho hira hitadiavam-bola izy ireny ary saika fivoizana hevitra iray fa tsy fitantarana ny zava-nisy intsony. Nangina ny fahatsiarovana ny 13 Mey 2017 sy 700 tsy nisy ny lanonam-pahatsiarovana ny afaka ny tanterahana androany ny fanaterana fehezam-boninkazo teo anoloan'ny lapan'ny tanàna no nanamariana izany. Andro manatantara ho an'i Madagasikara nefa ny 13 Mey 2017 sy 700 satria nahitana taratra ny fitakiana ny fahafahana sy ny fitiavan-tanindrazana. Ndao iverenantsika ary ny tantara mikasika an'izay. Nampitratra ireo mpianatra ho dokotera ny tsy vitovy ny fampianarana omena ireo teratany malagasy sy frantsay. Endrikendrika fahafahana ihany no nananany Madagasikara tamin'izany satria mbola nahazo laka tamin'ny sehatra maro ireo teratany frantsay. Misesesy ny fivoriana nataon'ireo mpianatra teny Ankatso tamin'izany fotoana izany. Ny 12 Mey mpianatra anjato no nirofo ny mpitandro ny filaminana teny Ankatso ary nalefa sesy tany tany Nosilava sy Sainte Marie. Ny ampitsin'io ny riotra namonjy Analakely ireo mpianatra Ankatso ny taky ny amoahana ireo namany nalefa sesy tany ireo. Teto amin'ity toerana ity zao no nisy an'le estrady. L'estrady izay nisy lele départ Narali tamin'izay fotoana izay io nararotiny ireo mpianatra ireo no nanaovana ny speech sy ny fanetahana rehetrarehetra. Dia tamin'izay fotoana izay dia ty amin'ny lohany eto amintsika ity zao ny hôtel de ville tavitao le tifitra voalohany nataony FRS. Ka nanomboka teo zany le tifitra sy nahavo sy nahafaty sy naparatra ny sasany dia nikorotana amin'izay teto amin'ity toerana ity. Isan'ireo niainany tolona teo amin'ny kianja ny 13 Mey Isaka Mamsoa, 12 taona izy tamin'izany fotoana izany ary mpianatra kilasy voalohany tao amin'ny lycée teknika Analarobia. Aviato zany ny base dia avy eo ny tifitra anay dia raha vao naneny ny base dia nanao couche-vous tamin'izany fotoana izany couche-vous dia mitsangana couche-vous dia avy zao zay mitsoka ny ambanin'ny arkady iny dia tany mbola mandeha dodolo ny actif dia tonga taty ny pompier amonjy an'le afo tato dia nidoran'ny olona le pompier tamin'izany tafamadika tato. Nanatevin-daharana ireo mpianatra ihany koa ny mponina lasa tolom-bahoaka ny tolona nataon'ireo mpianatra tamin'izany fotoana izany. Mitandra tsony izy navarava niaraka tamin'ny mpiasa koa izany hoe tolom-vahoaka mihitsy satria zao miainga avy eo amin'ny 13 Mey ny ireo vahoaka BTP ireo mitondra sora-bavety nitaky ny fialan-tsirana filarana ny lohany efa tonga any antoaly mivoto mbola eto ambatinakanga azofaty ny votilarana zany mbola eto ambatinakanga vahoaka tsy hitantsony tsatrona tolonatra fiasana rehetra rehetra ny banque ny assurance mino ny compagnie toto dia nitoy io fitokonana ny ray manontolo lasa tena fitokonana be mihitsy lasa révolution be mihitsy izy tonga ny général Ramanatsoa alaka mety amin'ny efatra orakoroka sala misokatra ny lanitra ny gazety La Réalité tamin'izany. Olonanjato no lavo teo amin'ny kianja ny 13 Mey toy ihany koa ireo nitondra takaitra. Toy ny isa taona nisy ny fanaterana fehezam-boninkazo ho fahatsiarovana ny andro ny 13 Mey 2017 sy 700. Falafombavao afatanteraka kosa indray fambatrisona ny eny ambanivohitra isan'ny naterany filoham-pirenena hatrany ny firosoana amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy tsy tokony izy tsony ny sakana ranonambara nomaly nandritra ny fitokanana ny ivotoerany FDL vaovao tetsy Anosy. Saika fitaovana politika fa tsy fitaovam-pampandrosoana ireny vondrona itsinjaram-pahefana reny hatramin'izay efa misy ireo vondrona parlemantera manana volavolan-dalàna anavaozana izany ankehitriny aratsika ny fanadadina. Zavatra efa nitranga teto amin'ny firenena ny hoe manana olana na tsy mitovy hevitra amin'ny filoham-pirenena ny ben'ny tanàna iray. Tarana tsy tonga ny famatsim-bola tokony anaovana ny asany.
eo ihany koa ny hoe rehefa misy tanjona politika toy ny fandresena amin'ny fifidianana ohatra na afera afatiana atao dia soloina PDS ny ben'ny tanàna ary ovainatra ny amin'ny lehiben'ny distrika sy ny sisa. Naneho ny fahavononany hiala amin'izany ny filoham-pirenena omaly. Ny fitsinjaram-pahefana feno sy tanteraka zany no fototry ny fampandrosoana eto Madagasikara. Zany no elantsika tamin'ny krizy mifandimby. Zany no elantsika amin'ny olana maro samihafa eo amin'ny ara-piarahamonina. Zany no elantsika amin'ny sakana izay tena hitondra amin'ny fampandrosoana eto amin'ny firenena. Tsy misy toerana amin'ny fisalasalana intsony amin'izao fotoana izao. Tokony havaka tsara araka izany ny politika sy ny fampandrosoana ary tokony ho fampandrosoana no laharam-pahamena ho an'ireo vondrom-bahoaka paritra hitsinjaram-pahefana. Isan'ny tetikasa azo atao ary efa natomboka teto Madagasikara ny hoe teti-bola ifandrombonana na izany aza mila hazavaina tsara ny fitsipy-dalao amin'ny fepetra ahafahana mahazo ny vola. Le teti-bola ifarombonana dia hoe fomba fiasa miainga foana avy any fotony any amin'ny fokontany any amin'ny zana-tanàna dia miakatra dia le teti-bola ampahana na izy rehetra ao anatin'ny commune no mamatsy vola le fotodrafitrasa. Faharoa koa zava-dehibe amintsika zany raha mijery amin'ny hoe politika ny fitsinjaram-pahefana dia tsy maintsy hijerena koa hoe ahoana fiara-miasa ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanapariam-pahefana. Ny fanindran-dalana amin'izany ny votoatin'ny volavolan-dalàna entin'ny vondrona politika VPM MMM eny anivo ny anteny miram-pirenena. Ratsorina ny amerenana ny fahefana ho tena eny am-pelantanan'ny vahoaka ka ampandraisana anjara ireo tompona ndraikim-panjakana eny fotony no tanjona. Voarakitra amin'izany ohatra ny tokony hifidianana ben'ny tanàna isaky ny boriboritany ho an'ny tanàna lehibe akoatra ny ben'ny tanàna ny tanàna lehibe io. Eo ihany koa ny hoe tokony ho faritana tsara ny tena andraikitry ny ireny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ireny mba tsy hitrandrahana azy ireo amin'ny lafiny politika. Ohatra amin'izany ny hoe tsy tokony hilatsaka ho fidiana ny PDS, ohatra tokony alaitaka ny filohan'ny tetezamita tsy nirotsaka filoham-pirenena. Tokony atao mazava tsara ny famaritana ny sistany, ny fiantsoana sy ny sata manokana ireny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ireny. Hatramin'ny vola tsy maintsy omena azy ireo ary ny vola miditra avy ao anatiny. Mila zavaina ihany koa ny lalàna momba ny fifidianana ny lehiben'ny faritra. Sosikevitry ny malagasy miara-miainga amin'izany ny hoe tokony ho fidian'ny vahoaka mivantana ny mpanolotsay paritra izay fidiny lehiben'ny faritra avy eo. Ny resa-bola ihany koa tokony apetraka ho lalàna mazava. Teo aloha tamin'ny andron-dravaly manana marika ny 5,9 isanjato ny teti-bola-panjakana no nitantanana eto Antananarivo ary ny 3,6 no nitantanana any amin'ny faritra. Raha ny fahitan'ny malagasy miara-miainga azy koa ankehitriny azo ampiarina hatrany amin'ny 20 tapitrisa ariary ny fanampiana omenan'ny commune avy amin'ny alalan'ny FDL raha tokana averin'ny fanjakana ho 7 tapitrisa izany ny taona 13,4 rehefa nampiakarina ho 12 tapitrisa ariary tamin'ny taona 14,4. Ahitana fizarana 7 sy andalana 7,7 io volavolan-dalàna momba ny vondrom-bahoaka paritra hitsinjaram-pahefana avy amin'ny VPM MMM io. Fa mikasika ny fiarikarena kosa indray betsaka kokoa no ny tahiry ananan'ny Koet ny solika mavesatra ho Tsimororo. Ireo orinasa lehibe mampiasa ny fitaovana famokarana herinaratra no azo tombony voalohany amin'ny fampiasana io angovy io. Raha mahalany solika hatrany amin'ny 5,20 litatra isan'ora ireny fitaovana famokarana herinaratra ireny ho tafidiny hatrany amin'ny 2,5 litatra izany raha mampiasa ny solika mavesatra avy ao Tsimororo. Anomboka amin'ny titony timo ny fivarotana eto amin'ny tsena anatiny ireo solika mavesatra avy ao Tsimororo. Fanadidina vetrany. 5,20 sy 400 barila isan'andro ny solika mavesatra azo tao Tsimororo tamin'ny volana febroary 2020. Nahitana fiakarana izany raha oharina ny vokatra azo tamin'ny volana janoary. Teknôlôjia isan'ny sarotra no ampiasaina ao Tsimororo na ahafahana nahazo ireo vokatra ireo. Vato no andefasana entona ahafahana mahazo ila menaka mavesatra. Lafo kokoa arak'izany ny masokarena raha oharina amin'ny toeram-pitrandrana solika maneran-tany. Na izany aza nefa azo tsapain-tanana avy hatrany ny vokatsoa azo amin'ny fitrandrana io menaka mavesatra io rehefa anomboka ny fivarotana azy eo amin'ny tsena anatiny. Misy kosa aloha zavatra tenena betsaka voalohany indrindra ny fandehanany vokatra amin'izao fotoana izao io dia hoe amidy eto amin'ny tsena anatiny aloha. Amidy eto toerana zany. Dikan'izay zany a miena ny fanafarantsika ny
miloatra avy any ivelany zany izay ampiasain'ireo orinasa vaventy eto amintsika dikan'izay zany a voalohany indrindra manatsara kokoa ny fifandanjany varotra ivelany zany a ny fanaovana an'izay aloha. Fakoatran'izay ampiakatra ihany koa ny arikarena faobe ampitombo ny fanananasa ny famokarana ireo solika mavesatra ho tsy miroro. Tokony apetraka nefa ny politika ahafahana mitantana io harem-pirenena io mba hipaka amin'ny fiainan'ny mponina ny fitrandrana arenan-kibon'ny tany. Tokony ahitantana isika fa ny vokatra avy amin'ireo dia tokony ho ametrahana pahanbetsaka anaovana investissement ametrahana. Satria izay ny zavatra tsy ampy amintsika mariana foana hoe fitokony isan-jaton'ny investissement eto amintsika mbola avy any ivelany ka raha misy an'ireo vokatra ireo dia tokony ay mitantantsika mitsinjara zany redistribution izay anjaran'ny fanjakana ihany koa manao an'izany makany amin'ny investissement. Ireo orinasa lehibe mampiasa fitaovana mpamokatra herinaratra no ahazo tombony voalohany amin'ny fampiasana ny menaka mavesatra avy ao tsy miroro. Raha mandany solika hatrany amin'ny 520 litatra isan'ora ireny fitaovana ireny, hienatra any amin'ny 2.5 litatra izany. Mahatratra hatrany amin'ny 120 gigabaril ny tahirin-tsolika mavesatra ao tsy miroro. Betsaka kokoa io tahiry io raha oharina ny Ancoet izay manodidina ny 540 gigabaril. Raha tsy ahivina, manodidina ny 4 baril ireo tahirin-tsolika azo tamin'ny andrana natao tao tsy miroro hatramin'ny taona 13 miandry ny fahazahoan-dalana hivarotra ireo menaka mavesatra ireo eto amin'ny tsena anatiny amin'izao fotoana izao ny orinasa Madagascar Oil. Taorian'ny feony hely mikasika ny olana eo anivon'ny Banque BNI nanazava androany ny tompon'andraikitra fa tsy miteraka fanovana eo anivon'ity banky ity ny fividianany consortium UFHL ny anjarany crédit agricole eo anivon'ny BNI Madagascar. Tamin'ny taona 2020 tafakatra hatrany amin'ny 220 miliara ariary ny tombom-barotra azon'ity banky ity afaka herinandro no hivoaka ny tatitra mikasika ny asany tamin'ny herintaona ary efa hita soritra fa mbola nahazo tombony ihany koa izy ireo na efa nanomboka voaresaka aza ny fivarotany anjara ny crédit agricole ity. Nandany fisian'ny mpandrarano situna ny volany teo anivon'ity banky ity ihany koa moa ny tompon'andraikitra eny atoerana. Aravetrany ny fanampanazavana. Nanokatra agence raha tadidinareo manko nefa nanokatra tamin'ny 2013 zay resaka session zay. Dia nefa ny raha mijery nareo 2013 toy ny fivelaran'ny BNI. 2014 nazavaiko taminareo teo hoe nisy agence anankiroa sokatra 2014 nisy gabana ankiefatra ny sokafana ta 2014 ary tsy hitanona amin'izay zay fa mbola misy projet hafa fa filazana fampatsahivana zany zay hoe BNI misy ary mbola izy foana. Fa amin'ny lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray ampiavaka ny fifaninanana iadina ny amboarany Madagasikara amin'ny familiana fiarakodia andiany fahavalo na ny championnat de Madagascar de rally 2020 ny fiarahany rally total amin'ny orinasa PMU. Ny lalam-pirenena faharoa no andraisana ny hetsika rehetra amin'izany horaisin'ny PMU an-tanana ny fandaniana rehetra sy ny fampitaovana ilain'ny ekipage iray izay mandray anjara amin'ny fifaninanana. Raha ny nambarany mpikarakara ho mafy ny fifanindranan'ireo mpandray anjara nisy ny fanomanantena ny mpilalao araka ny fanaindadiana izay natao ny maraina teo. Aravetrany ary. Ny antony anoanan'ny PMU Madagasikara ny fanjasin-drianja moa zany dia mariana moa zany fa roa taona ny PMU no roa taona amin'ity zany no miaraka amin'zareo amin'ity rally ity. Mariana dia fanja moa dia zanakatran'ny PMU satria mpiasa ao amin'ny PMU izy fa mariana fa ny PMU ny tanjona dia tsy hoe podium makory iny ho andry zareo mpanamory iny fa ny PMU ny sarina ny image ny PMU hoentiny any anaty vahoaka any hafa efa azony any amin'ny podium rehefa miorakoraka ny olona any anatiny any iny le PMU. Mariana moa fa ny 4 7 ary 7 Mei izao no anomboka ny fifandranan'ireo mpilalao ao anatin'ny rally total iazo ny lalana Pangabe, Vodivorona, Mbatombiravavy, Mangatany, Arivomamo ary Talata tsy mahadilo ny ireo mpilalao amin'izany.
fa eo amin'ny lafim-baovao afa-kosa indray izay mariary andrianina hoy ny fitenenana saika firenena maneran-tany manao lahara-pahamehana ny tontolo ny fahasalamana isika eto Madagasikara amin'ny firenendehibe dia efa mampiasa ny teknôlôjia avolenta izy ireo hoentina ikolokoloana ny fahasalamana tsy latsa-danja amin'izany isika eto Madagasikara tonga indray amin'izao fotoana izao ireo fitaovana ikafarany izay anomboka iparitaka eto amintsika fanadadiana dokavaritra iarana amin'ny orinasa Jika Group. Fondalana nentin'ny orinasa Jika Group avy any Chine taorian'ny foire de canton izay nandraisan'izy ireo anjara ireto vokatra tafiditra ao anatiny ahitao avolenta entina mikoja ny fahasalaman'ny vatana ireto. Ny tensiomètre médical izay fitaovana ahafahana mitsapa ny tosidra sy mandrefy ny fitepin'ny fo dia tafiditra ao anatin'ireo vokatra avolenta manaraka ny fenitra iraisam-pirenena CE ary FC. Akoatra ny garantie AFSAPS izay ananany. Vaovao ihany koa ity thermomètre infrarouge izay manamaivana ny fijerena sy ny fakana ny hafanan'ny vatan'ny olombelona ity. Eo ny eo dia fantatra ny hafanana. Arak'izany, miavaka amin'ny fitaovana fakana hafanana mahazatra ity vokatra ity. Manampy betsaka ireo voaterabao ny thermomètre infrarouge. Antony, afaka ampiasaina amin'ny fijerenan'ny maripana, ny rano andron'ny zaza, ny hafanan'ny biberon, ny hafanan'ny tany sy ny maro hafa. Ny orinasa Jika Group no manaparitaka ireto fitaovana ikafarany ireto eto amintsika ka eny amin'ny toeram-pivarotana misy ny sary famantarana ny Jika Group ihany ahafahany mpanjifa mividy izany. Raha ny vidiny kosa indray, fanomezana fahafa-po ireo mpanjifa hatrany no tanjon'ny Jika Group. Izany le fitaovana vaovao be ny Jika Group avy any amin'ny foire de canton, anisan'izany ity tensiomètre médical izay efa nandrasany maro ity amin'ny vidiny mirary dia mirary, tsotra be ny fampiasa azy satria ianao ihany dia afaka mitsapa ny tension anao sy ny pulsation. 325 000 francs vidin'izy ity. Ity ihany koa dia produit vaovao be izay mbola tsy fahitantsika eto Madagasikara. Thermomètre médical instantané izy ity, zany hoe raha hitsapa hafanana, anankizy sy ny surface ary ny sakafo dia eo ny eo dia efa hitanao na anaty maizina ary ianao dia misy jiro mirehitra izy ity moa izay efa nampisaofana dia mety 300 000 francs monja ny vidin'izy ity, 300 000 FMG dia manaraka ny norme CE sy ny FC izy ity. Ny orinasa Jika Group izay solitena voalohany malagasy nandray anjara tamin'ny foire de canton tany Chine no nitondra ireto fitaovana ireto izay fiara-miasana amin'ny orinasa lehibe tany an-toerana Andon sy Caliber. Ankoatra ireo, misy ihany koa ny telefona Android karazany maro amin'ny vidiny mirary ihany koa. Fa mikasika ny raharaha fihinanana sokadranomasina tao amin'ny fokontany Atsanty Mahajanga faharoa ny farany herinandro lasa teo nandray fanapa-kevitra ny taleparitry ny jono amin'ny faritra Boeny amin'ny tsy tokony hinanana ireo hazan-dranomasina efa nahazo taona. Voakasika amin'izany fepetra-ndraisina izany ireo mpanjifa, ireo mpividy ny vokatra sy ireo mpanafatra ihany koa mitondra fanazavana ao amin'ny antso ataribia moa ny mpanao gazety any an-toerana Hervé Ramanatsoa. Arovetrany ary. Fianakaviana 450 avy ao anivon'ny fokontany Atsanty, commune Mahajanga faharoa, districtny Belbasika no fantatra fa nilana sokatra fanfisika na ireny sokatra ranomasina ireny. Vokatra izay ary dia 9 ny maty ary 27 no marary izay tsaboana ao amin'ny hôpitaly Bezaga Mahajanga amin'izao fotoana izao. Fantatra fa noho ny fihinanana ireto fianakaviana ireto ary sokatra io izay sokatra efa antitra no tahiry poizina no nafaty anireo fianakaviana 450 ireo. Amin'izao fotoana izao ary dia misy ny fandraisana fanapa-kevitra avy eo anivon'ny taleparitry ny jono eto Mahajanga fa tsy tokony hihinana hazan-dranomasina izay efa mahazo taonana ihany koa fa lela ny mponina aty amin'ny morotsiraky Boeny satria dia ahinana ampidi-doza toy ny izao taka misy eo ao amin'ny fokontany Atsanty izao. Amin'izao fotoana izao dia isan'ireo maty tamin'ireo 9 ireo ny ankizy eritaona izay mbola miono amin'ireny fa ilay no namono eny fa ilay zaza ihany. Fantatra ihany koa fa efa nahazo taona ity sokatra ity ary mihinana alga io sokatra io ka izay no nitarika ny farana nitarika izany tao anaty vatan'ilay sokatra ka nafaty anireo fianakaviana ireo izay mihinana azy. Amin'izao fotoana izao moa dia efa mandeha hatrany fitsaboana ataon'ireo mpitsabo eo anivon'ny Bezaga anireo amin'ny 70 marary amin'izao fotoana izao. Izay ny vaovao azo nampitana avy ety Mahajanga. Hervé Ramanatsoa ho an'ifany telavitra Kory TV Sekoly FM.
ampahafantarina antsika rehetra ny tokantrano any moa fa famisisika ny anarany ny sokatra naparary ny mponina tany Mahajanga iny. Falafim-baovao afa-tanteraka kosa indray milolotsy akitana na ihany koa manao kinarinarina no alalany malagasy amin'izao fotoana izao rehefa mitondra entana eo ambony loha fa indrindra ny any ambanivohitra. Any ivelany kosa kilalao milingilingy mitondra vera 330 amin'ny soka sy mitazona vera 120 amin'ny tanana no zava-bita roa samihafa entina aminao androany ao anatin'ny zava-bita miavaka izay voarakitra ao anatin'ny Guinness 420 aravetrany ary. Efa nentina taminao teto ny fahaizana milanja entana tamin'ny maso, ny lanilany, ny volombava. Eto indray ny soka ny tena miasa. 40 minitra no niazony ireo vera misy divay ireto tsy anjera. Mifampitaingina sy mifanakaiky, napetraka tsara ny fandarana vera tsirairay. Iangaliana ihany koa ny fametrahana ny taon'ny plateau hiazonana izany eo amin'ny soka. San Chao Yong, teratany sinoa miasa amin'ny trano fandraisam-bahiny lehibe iray any Beijing no nahitana an'ity hevitra ity. Sangany amin'ny fahaizana mitondra ny lovia sy ny sakafo ho an'ireo mpanjifa izy. Fanandramana sy fanambony napetrany eto ny volana aprily lasa teo no namoahany teo anivon'ny Guinness ity zava-bita iray ity. Etsekilan'izay, teratany Anglisy ihany koa no nahavita miazona vera 150 tamin'ny tanan'ila. Philippe Osenton fantatra amin'ny fahaizana mamantatra ny kaliton divay izy any Pekin. 17 taona ny lehilahy ary efa sangana amin'ny fitondrana vera amin'ny tanan'ila na inona endrika na firy ny abetsahany. Tanan'ila fa tsy ankitazana koa ny miasa eto. Ny taona 7 vera misy 7 no nentina ary tamin'ity farany ity indray mitombo 12 izany. Fahaizana manokana ny zava-misy eto. Apetraka tsirairay ny vera, tsy fitandremana kely fotsiny tapitra vaky ny vera iray manontolo na izany ho an'ilay teratany sinoa na ihany koa ho an'ilay teratany anglisy. Azo ianarana tsara ny toy izao eto amintsika, tafiditra anatin'ny fahaizana mety ahitana asa ny tahaka izao any ivelany any. Tsy dia mbola misy sahy loatra kosa nefa ny toy izao eto amintsika ny fitondrana vera na levia izay mila ianarana manokana ihany koa eo amin'ny sehatra ny fizahantany amin'ny asa atao amin'ireny hotely sy toeram-pisakafoanana lehibe ireny. Tsindriana kosa nefa fa tsy azo atao loatra ny mianatra ny toy izao an-trano na ilay entina amin'ny soka na ilay entina amin'ny tanana sady mety andratra olona izany no mety andratra tena, mety hiteraka olana hafa ihany koa ao an-trano raha sanatria ka tapitra vaky avokoa ny vera sy ny lovia nisy ny fianarana an'ity fampisehoana iray ity. Famikasika kosa ny toy ny fandaharana eto amin'ny Cool TV arahinao aorianan'ny fampahalam-baovao amin'izao amin'ny valora sasany mahery kely izao ny fandaharana mikasika ny tontolon'ny lamaody Mirror and Strass izay iarahantsika amin'ny Gaël sy Vida toy ny isaky ny atalata moa dia isan'ny songadinao ireo vaovao misongadina eo amin'ny lafin'ny lamaody. Fa aorianan'izay kosa dia horonan-tsary izay mitondra ny lohateny hoe Jamais le premier soir no arahinao. Dia izay koa no manakatona ny fampahalam-baovao amin'ity androany ity misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.